raha nahita angamba n'ilay live nataontsika omaly momba n'io affaire Ambobao io. Mazava ny ligne zay nentinay sy Mostanina teto. Androany moa Mostanina tsy eo izy aloha zao satria miasa izy fa tia urgence de ataoko eto ny antony dia tsy mbola nahita teto ambony tany olona manao zavatra illégal dia ianao mamy indray no miantso polisy. Manao live de izy indray no milaza fa victime. Tena culot izy indray no victime hoe tia tanindrazana ary tanora mandray andraikitra. Zay zany ny lesona voaray. Zay zany no motiver sy mijustifier ny acte natao. Bon, diratsika le izy. Alohan'izay de nanao statut teto hoe vita ny live-tsika iny dia efa nandrasana ny service pompier après ny live iny fikoropahana afahana il faut sauver le soldat dia mivoaka ny fanambarana nataon'ny nga mpitondra tenin'ny présidence monsieur Roly Mercia zay hoe milaza fa tsy naniraka olona hanao perquisition ny filoha. Dia bon misy débat be moa atao hoe atao tsisy cachet sy ny sisa authentique ve tsy any problème ako fa nareo zany rehefa ataoko ny compte-nareo mianakavy reo dia vous êtes tous dans une gestion catastrophique médecin après la mort. Nareo zany manenjika avy atorina foana ny zavatra efa tatitaka. Za tsy andany andro hoe tena véridika ve io taratasy io tena zao ve io, peu importe. Ary na les manières de gouverner mihitsy c'est de l'amateurisme. Mbola veriko foana amateurisme ny misy eto. Avelako andray iny. Tsy janona ela aho satria zavatra réaction à chaud tam'ilay vidéo n'le ranga izay concerné de izy indray no nitomany dans le sens hoe arovy aho fa tanora mandray andraikitra. Horaisitsika ny zavatra lazainy tao. Ny teny mazava tsara izy hoe nisy mouvement anankiroa samihafa ozy izy. Zay ozy izy le voalohany ny sava-papier fa tsy nanao perquisition fa nisy hafa nanao perquisition. Donc au courant anao zany fa misy hafa hanao perquisition. Ny teninao ihany no mamatotra anao tovolahy. Enao zany naka initiative personnelle en tant que citoyen mahafinaritra. Latsa Fanahy Masina anao tamin'ny roa maraina teo de nitenen'ny Fanahy Masina hoe arovy ny fitondrana ndana savao ny trano re Sinory fa io Sinoa io malaza ratsy. Ok, de nandeha ianao miaraka amin'andiana olona zay lazainao hoe tanora tia tanindrazana nona urgence ozy ianao. Inona le urgence tompoko lahy? Tsy fanao no manao affirmation gratuite. Inona le urgence ozy anao hoe tsy afaka niandro reo ray aman-dreny sy reo tompon'andraikitra hanome mandat fa tonga dia mandray andraikitra satria citoyen malagasy aho tompon'andraikitra ka dia nandeha aho nandeha nisava ny taratasy. Zay ny version anao zay. Raha izay zany raisitsika manomboky zao zany eo Madagasikara ny fanabeazana de hoe izay rehetra te hisavasava ny tranon'olona ohatra mandeha zao de hoe ohatrany tsy milamina ry vazaha ry fa ohatrany be tôbila be ohatrany misy mouvement be andao anangona tanora citoyen tia tanindrazana misava tranon'olona tsy misy ordre de mission, tsy misy mandat, tsy misy en quelle qualité no anaovanao le izy
fa hoe tia tanorazana fotsiny todika aminareo manam-pahefana amin'ny fomba ahoana no anekena an'izany mitsofotsofoka any an-tranon'olona any au nom de fitiava-tanorazana mbola tsy hidirantsika aloha le contenu fa mbola le forme aloha ny fanekenareo an'izany ry mpitondra fanjakana ry madame la ministre ny justice ny ministre ny intérieur zany tsy resaka PRRM aloha fa anareo ao amin'ny administration monsieur le premier ministre dia midika fa tsy misy lalàna intsony Madagasikara fa tout le monde peut faire une perquisition par fitaovan-tanorazana imagine hoe za zany zao manana iay fa ohatrany hoe tsisy taratasy le olona ry dia hanangona jilamboto ao tanàna miaraka amin'ny boiron de tonga any an-tranony lavatranonareo de misavasava ao an-tranonareo azo atao ve zany dikan'izay zany tsy misy fanjakana Madagasikara mbola veriko zay na hafaly anareo zany na tsy hafaly anareo zany hoe safiny olona hoe tompona andraikitra hono izy remettez de l'ordre ce pays devient un far west bordel administrative tout le monde peut faire ce qu'il veut zao de aiza io zalahy io no manao repremiava ny vidéo mialatsiny aminao hanona anarana any am'le rangato hoe Fernand Selo olona ohatry reny ve tsy tokony tonga de mpaingorona aloha tsy miditra am'le resaka hoe le sinoa ve olona ratsy sy olona tsara fa le zavatra nataony de illégal tompoko lasy tompoko vavy or il circule encore ary il se permet de faire une vidéo et il est protégé raha mba imaginenareo nge zany hoe raha nio ataotsika hoe olona mpanaraka anay ny nanao an'ireny tena sura fa tonga dia force d'intervention spéciale eo ampanaovana live tonga de tenanlahy tonga de miditra re tsy afahy lahy de mbola miandro fitsarana oh il est tranquille manao live za tia tanindrazana dia manana zoa isava taratasy tsisy ilanan'ireo mpitsara zany mpanome mandat tsisy ilananareo polisy zany mpanome droit zany fa zay te haka décision de afaka manao zany daholo mitodika ministre ny polisy ministre ny justice ministre ny intérieur rehefa tsy voafehinareo le asanareo de miala tsy mba fombako ny tena zany satria tena c'est du bordel c'est du bordel remettez de l'ordre fa tena tsy izy tsony zao zavatra zao imagine anareo hoe zavatra hitranga-rapitso hoe mampiana-dratsy ny zanatsikisika avy mamaky trano de hanao live de avy manao live de hoe zany ny fialahany tamaina de izao de tsy rariny zao jereka misy ratra kely ty de mandeha tany amin'ny hôpitaly de nyzay satria ny fanenjehan'ny olona anao ka zay faharoa manarakaraka an'izay milaza izy fa hoe olona io de tsisy taratasy ary fifiany amin'ny Interpol de za aloha tsy marina ny zavatra lazay satria vo avy nanao recoupement aho ary afaka verifienao ministère ny intérieur zany fa le logika imaginenareo nge hoe enao ao anatin'ny liste recherché ny Interpol arao le logika dia tsy maniraka olona ny ministre de justice hipaingotra azy officiellement en bonne due forme avec lettre officielle mandat officiel maramila officiel fa maniraka olona tsotra hoe andana mba ataovy ny asaneo amin'ny justice fa tsy vitanay ohatr'izany le message Interpol zany hoe tsy kilalao e
dia olona ohatry ireny no hoe misy urgence, inona le urgence hoe fa misy loza mitatao be ozy izy ka tsy nahandro tsony zay zao ny procédure. Mba fantatrareo moa fa be de be amin'ny lalàna ny tan-dalàna fa Madagasikara tsy tan-dalàna. Namelo koa raha le olona anankiray rehefa tsy voajanao ny procédure judiciaire dia tsy azonao mpaingorona le olona fa afaka izy. De menimenina le olona tsy rary ny olona nanao ny tsy rariny io fa manino izy na satria tsy najaina ny procédure. Zay ny mahatanitan-dalàna atsika. Le mahatanitan-dalàna tsy hoe olona nanao ratsy ihany no samborina fa na ny manière d'appliquer la loi misy procédure. Nefa eto zany nampianarina de hoe zahay tia tanindrazana manaraka maninona tsy raha marina zany maninona tsy mihetsika ny service immigration sa ve voan'ny kolokolo ny immigration zany koa tsy fantatra fa le logika zany maninona tsy polisy ny amin'ny resaka frontière ny manao an'io mission io fa iza ianao no anao an'izany. Supposons hoe miaramila fa ngany miaramila manana droit anao perquisition koa na tsy perquisition moa lazainy teo fa fisavana zany hoe ny zavatra lazainao mihitsy zany no incohérent de miinterpeller ny PRRM ianao hoe za tena tianao PRRM matoa manao an'izao zavatra zao. Monsieur le PRRM, raha mivalide an'izao ianao sy mijustifie an'izao zavatra zao ianao de fantatrao ny tohin'ny teniko ty tsy tokony asiana kiakamakama mihitsy na ray fiaviana satria henoko amin'ny fomba fiteny teo tandremo sao de atao resaka clanisme ty zavatra ty lalàna de lalàna raha nananareo profo fa nanaony tsy manjary olona io de ataovy en bonne et due forme fa tsy hoe zay olona lakelatrano rehetrarehetra eny de hoe andehanao zavatra zahay fa ity am'izay ny idiratsika ny ao anatin'izy ireo ressortissant chinois rehetra zay nanatrika an'ilay zavatra mitranga de témoin oculaire nanitrikitrika fa teo io olona io ary tam'zareo tao de niteny mazava tsara fa raha tsy manome anay 4 milliards anareo dia rofinay ny entana. De fanontaniana apetraka aminareo hoe pourquoi ce monsieur il est toujours libre, qui le protège? Savez zay le revy eto amin'ny tanàna hoe anay zao ny tanàna bordel no règle miasa zay tompony sandry sy mahitahita ao ambony ao no afaka mampiatra lasa manao justicier pseudo justicier, c'est pas même un justicier, pseudo justicier. Amarana koa azy tsy janona ela aho mitodika amin'ny fitondram-panjakana mahefa any amin'ny PRRM sy ny primature izy ty tompoko tsy tokony hoentina amina sentiment ntsony hoe tena misy tsy tiana za vonona fa aza ny ankizy malagasy ny vonona misy olona tady anakorotana zay tsy andefitra raha mandefitra amin'io zavatra io anareo olona tsy manara-dalàna amin'ny zavatra ataony de ho za hoe c'est anarchie totale, anarchie ao Madagasikara tsy misy fitondrana ao Madagasikara mialatsiny amin'ny teny an'izany satria samy manao zay tiany atao zao cacophonie, bordel administrative, réaction à chaud, gouvernance par Facebook,
famoahana fanambarana tsy manaraka forma na de ataontsika hoe nareo ianara namoaka an'le izy tena ambony ambany le firenena ambony ambany le firenena zao ve sisa le Madagasikara zao ve le matesatsika teny amin'ny 13 mai nisy tenin'olona anankiray zay ny tena tamiko hoe pasteur je croyais qu'on avait touché le fond tamin'ny andro ny andro Rajoel le hoe T2 fa maintenant mbola misy fond lalina n'olo teo am'le manière am'le fomba hoentina ny fanabeazana ampitaitsika amin'ny taranaka malagasy hoe mahazo manao justicier daholo ny isaky ny elakelan-trano fitsaram-bahoaka ny dikan'izany de ho tezitra ve nareo rehefa manao fitsaram-bahoaka ny olany am'fokotany satria zao natao hoe justicier fitsaram-bahoaka le hoe tsy vahoaka koa rera fa hoe izy amin'ny anarany hoe satria ho nisy citoyen de manana droany zany imagine nge hoe za ampianarin dadanay tobile as de volant be dadanay champion de Madagascar en rallye de za zany zanakin'le champion de Madagascar de ampianarin dadanay tobile foana tena zao fanaovana azy le ty zao ny teknika zao tsy mila mandeha any amin'ny auto école lehilahy za champion du monde mampianatra Madagascar mampianatra an'na de tondra tobile am'izay eraky ny Madagascar eraky ny Tananarivo de sakanan'ny polisy aiza papier an'la za zanaky ny champion de Madagascar tsy mila permis tsy mila auto école la jareo de contre école fa za manao départ américain be vao miainga zanao fomba fanaovako créneau fa za mbola mahay noho ny olona anazy permis eno izy le polisy fa aiza permis an'la fa ifanavezana fa an'la mitondra an'io fiara io ka za zanaky ny champion du monde champion de Madagascar zay le zava-misy ao Madagasikara am'izao fotoana satria za tia ny PRRM de mahazo manao zay tiako atao satria za niarady ny sary le zana fa hita niaraka tamin'ny PRRM tamin'ny fotoanandro fa midika inona moa na niaraka tamin'ny PRRM ary ianao aka za sary mpiara amin'ny fitondrano na sary mpiara amin'ny fitondrano io dikan'izay amin'ny maha sary mpiara amin'ny fitondrano io de arao ny lalàna fa tsy au nom de fitiavana niza c'est pas ici c'est pas une histoire d'amour c'est pas un roman c'est un état ka amboaro le izy fa tena tsy mety mihitsy tsy mety de zao le mpanao ny ataondray no miantsoantso victime moa izy de manao leva fa nga rehefa manao leva ianao de mampiova ny zavatra nataonao zany enao ihany no ny haiko hoe tsisy taratasy mihitsy aty amiko aty fa noho ny fitiavana tanindrazana mea culpa le zany mea culpa de aveo ianao manao affirmation gratuite ny zavatra be de be tao parole contre parole le zany farany mandeha ny contre-attaque am'ilay famelezana an'ireo sonora io hoe paraît-il fa olona tsy milamina reo tsisy taratasy ny sisa azo verifiena ane zany faharoa paraît-il fa le basy tsisy taratasy c'est pas vrai le PA ny antenenina tiako tenenina zany de hoe am'izao zany dia affirmation gratuite daholo no zavatra mitondra de satria ao anatin'ny cercle na ami na mpitondra ianao de manana laisser passer ka za zany de hoe raha tianareo mpitondra ny rétablir ny confiance ny vahoaka aminareo fantatrareo ny tokony ataonareo za tsy mibaiko ny fitsarana fa hito zao tena izy mihitsy no mitolo-batana eo amin'ny live hoe za tsisy taratasy fa fitiava-tanindrazana nidirako tany am'le olona de mbola mitazana ihany nareo amy justice nefa nareo miazakazaka any amin'ny olona any de mitazana ihany nareo amin'ny intérieur de deux poids deux mesures iza zany no ampiarana ny lalàna de izany tsy ampiarana
fa raha le zay le gaskelery hoe tratra ny varotra tery amin'ny petite vitesse tsy nara fa tonga de rofona ny entany de dakadakana atao ohatry ny alika sanatrian'zany de mifelahana ny tamaina opana zanga matahotra any lahy zany zanaky aminy sy le mpivarotra mahantra kely mety tsy manara-dalàna tokoa izy fa maninona tsy ohatra niny fasiahnareo amin'iny fasiahnareo am'ity tia raha tsy masekory fa jerena fotsiny mbola relevanareo ara ny videony amin'ny alalan'le namanareo amin'ny facebook croyable zay samy bon week-end daholy rahasoa